14 jours tsy mihinam-bary tsy mihinana siramamy zay le titran'ilay publication farany nataontsika iny somary salamadolo tompoko 14 jours tsy mihinam-bary tsy mihinana siramamy zay le titran'ilay publication farany nataontsika iny somary terateraka resaka ihany moa le izy iny zany no anisan'ny publication tatam-page ny vidéo moa zany tiako resahana ny tena niparitaka indrindra zany be commentaire be partage be réaction indrindra ka ny fantanina tena miverimberina ataontsika dia hoe raha tsy mihinana an'ireo sakafo lazainy aloha zany zany hoe ny vary ny mofomofo ny patipaty ny voankazo mamy dia inona zany no hoanina ahoana zany atao raha tianena vatana ny valin'izay dia zao be dia be ny sakafo akoatr'ireo fa tsy voaterinana an'ireo tsika be dia be sakafo tsara lavitra na amin'ny fahavokisana zany zany hoe sady mahavoky kokoa zany no mahasalama kokoa mitondra nutriment kokoa voalohany anatin'izany dia ny karazana hena rehetra zany zany hoe rehefa mety avy amin'ny biby zany ny henomby ny henan-kisoa raha tsy vady ianao ny ondry ny osy ny vorona isan-karazany ny akoho ny gana ny gisa bitro zay rehetra biby azo hohanina rehetra zany dia natoraly sy tsara ho atsika daholo ka reny sakafo daholo ary reny ary ny tokony bana eo amin'ny filiantsika zany ny atody akoho ny atody gasy moa ny tena tsara ny atodin-gana ny atodin-gisa zay rehetra mety atody rehetra ka azo hohanina dia en général tsara avokoa ao anatin'izay koa ny karazana hazan-drano ny trondro isan-karazany be dia be moa ny trondro azo hohanina ny trondro ranomasina trondro ranomamy ny crevette ny langouste ny crabe sy izay rehetra mety ho hazan-drano rehetra tsara sy mahasalama antsika daholo reny ireo sakafo ny tanisaina rehetra eo dia sady misy protéine sady misy lipide tsara zany izy ireo ka tena ilain'ny vatantsika ary be dia be amin'ireo karazana acide aminé sy acide gras ao anatin'izy ireo tsy afaka firoan'ny vatana fa tsy maintsy hoantsika noho izany essentiel ho antsika zany ireo karazan-tsakafo ireo manarakarak'izay dia ny rano ny fibre ny vitamine ary ny minéraux ny tena tsara ka atsika n'ireo rehetra ireo zany dia avy amin'ny voamaina isan-karazany tsaramaso voanjobory ny kabaro ny soja sy ny sisa sy ny sisa eo koa ny karazana légume rehetra ny anana zay mety karazana anana rehetra zany dia mety daholo reny zany no azoantsika fibre vitamine minéraux isan-karazany zany hoe tsy voaterinana voankazo zany tsika vao mahazo an'ilay quantité na vitamine sy minéraux tadiavintsika fa anaty légume voamaina isan-karazany misy daholo ny sokajy fahatelo dia ny sakafo misy lipide tsara zavoka ny amande noix de cajou grain de chia grain de lin ny olive sy ny menaka avy aminy ny coco sy ny menaka avy aminy reny lipide tsara ilaintsika koa fa mila mitandrina kely fotsiny tsy ho be loatra izy reny satria amin'ny mahalipidika anazy zay be calorie zany izy zany hoe ny fitambaran'ireo karazana sakafo anankitelo eo zany dia ampy tsara hanome antsika ny apport zay tadiavintsika isan'andro tsy mila akoatr'ireo tsontsika tsy mila mihinam-bary tsy mila mihinana mofo tsy mila misotro jus mihinana pizza sy misotro labiera tsy mitena hoe tsy mihinana an'ireo mihitsy mandrakizay fa ireo sakafo voatanisy ireo dia fa ampy ozy ao ka raha nena vatana na hitady fahasalamana zany tsika dia ireo karazan-tsakafo ireo zany no safiditsika zany hoe izy ireo zany be nutriment indrindra par rapport amin'ny calorie izay hoentiny izy ireo koa ny tena mahavoky indrindra zany ka andahoary aka ohatra anankitelontsika hoe ahoana ny fanaovana sakafo raha tenena vatana sy hitady fahasalamana zany tsika ohatra hoe maka henomby zany tsika ohatra hoe filet dia tetentsika manify dia ataontsika endasitsika ohatra dia apitsika œuf dur zay zany bazany sakafontsika voalohany misy protéine tsara izy tsika teo misy lipide tsara ihany koa ao anatin'ireo sakafo ireo atody gasy moa ny tena tsara ny vitamine sy minéraux dia azontsika avy amin'ny sakafo ohatra ny brocoli ohatra asina voatabia kely manampy an'izay ny zavoka ny sakafo tena tsara sady complet
Ny fraise moa eto maro nisy voankazo fa somary ambany zany ny index glycémique zany hoe tsy de be siramamy izy nefany be de be ny otrikaina hoentiny ohatra hoe vitamine C ka sakafo ohatr'zao zany no ataontsika raha nina vatana na hitady fahasalamana. Zay ny exemple voalohany. Ny sakafontsika faharoa de maka akoho ohatra tsika akoho gasy moa tena tsara fa tsy maninona ihany na poulet de chair de somary atony izy eto asitsika lasary karoty kely de asitsika voamaina complet tsara anaty karoty tsy nandrahoana loatra moa izy io fa somary sautena kely fotsiny de ambany be ny index glycémique any mbola tsy azo lazaina hoe glucide zany izy fa fibre sy rano vitamine minéraux betsaka ao aminy. Ny voanjobory moa eto manampy nutriments isan-karazany ary misy protéine kely ihany koa. Ary farany de maka trondro ohatsika trondro-dranomasina eto endasitsika am'izay itiavantsika anazy na zay andrahotsika am'izay itiavantsika azy de sady misy protéine misy lipide tsara ao anatiny apitsika lasary sosety ohatra eto asitsika voatabia sy tongolo sy maitsomaitso isan-karazany poivron. Raha maniry moa tsika ny afantatra hoe inona zany no hoanina maraina inona no hoanina atoandro hoanina riva. Raha maniry koa tsika zany ny azo menu sy suivi na formation de afaka miditra ao MP de omenantsika daholo zany ny zavatra rehetra. Mety tsy mazava be somaro tamin'ity publication ty de zao lay tsy mihinana siramamy amin'ny endriny rehetra ozytsika anatin'ny 14 jours de natao aninana kibo aloha voalohany indrindra, natao koa aninana vatana ary fahatelo hitadiavana fahasalamana raha misy diabète tension goty ianao zany de itony méthode mandaitra sy aingana indrindra. Tsy midiky zay hoe tsy mahazo hohanina mihitsy ireo mandrakizay fa tanjona ho iaho de tanjona eto zany de ny aninana vatana kibo sy tadiavana fahasalamana zany hoe afaka mihinana an'ireo zany fa misy fomba fanaovana azy zany hoe misy ora misy fatra hinanana ny karazan-tsakafo rehetra. Za manokana de mihinana ny sakafo rehetra intelo indroa eo misakafo anatin'ilay andro de misy fomba fanaovako azy zay mety tamiko efa mataonany matoa salama tsara fisaka foana ankipoka voatana foana ny poids sy ny tour de taille idéal mety amina le izy ary mety am'ireo olona be de be zay fa nycoacheko na rako sy nomeko formation koa ka inoko fa mety ety aminao koa raha ataonao. Mihinana mofo soma tsara aho asiko confiture asiko tobera misotro jus tsara mihitsy aho na jus gazeuse na jus gazeuse mihinana pizza ohatra nareo ihany misotro labera rehefa weekend ary tsy ray tsy roa fa malamy be de be fa haiko ny mandanjalanja azy sy ny mandrindra azy araky ny toe-batako sy ny toe-pahasalamako amin'izao fotoana zao. Zany hoe raha tianao zany ny anao ohatra zany hoe afaka mihinana ny rehetra ary indrindra tsy manao sport mbola tsy manana volonté tsy manana fotoana anaovana sport loatra lohatra eto nefa ny hitazona vatana ohatra zao de mety ho anao zany ty fampianarana ty. Ny sakafoko hohaniko maraina atoandro hariva sy ny fomba fanaovako azy moa mandritra ny herinandro ny taona sy ny volana de mbola resantsika ny vidéo manaraka fa ho an'izay mamaika de afaka manatrika formation na coaching ihany koa. Zaho anefa samy manana ny safidiny tsirairay misy ny safidy anaraka an'ireo karazan-tsakafo eto amin'ny page zany sy le nazavaina anankitelo teo ireo zany de fa ampy tsy mila koatr'ireo ntsony zany vatantsika fa raha manaraka an'io zany olona ray de zay le mode de vie antsoina hoe cétogène na low carb zany. Tsy misy olana mihitsy am'izay zay arany tsara kokoa mahasalama kokoa fa ny safidiko manokana de inana ny zavatra rehetra fa misy fomba fanaovako azy fotsiny araka le nyteneniko teo. Nafatarana fotsiny hoe mety sa tsy mety zany ny zavatra ataonao na low carb na ohatranany na zavatra hafa de fisaka foana ny kibonao voatana foana ny poids idéal anao ary salama tsara foana ianao. Raha zay zany situation misy anao ninninona ny fomba fisakafonao fomba fiainanao de azahovana ntsony fa efa mety zay. Tsy misy terena koa moa eto fa manana ny safidiny tsirairay manana ny heritreriny manana ny fahaizana. Ankoatr'izay misy zavatra mba saika teneniko atsika rehetra amin'ity androany ity. Mitandrema re tompoka amin'ny olona inona sy arahana ny toroheviny indrindra fa amin'ny resaka vatana sy fahasalamana. Saripady mantsy amin'ny fahasalamana laha tokany anenaka mila mitandrina isika. Na iza na olo-kafa ninninona ny lalana lalovana fianarana nataony de mila mitandrina isika, mila mamakafaka sy manao recherche tsara vao mampiatra an'le izy. Ka ty ary le conseil kely. Raha ohatra ka mitady kibo fisaka ianao poids idéal fahasalamana tsy misy tomika de
jereva aloha le olona miteny na manoratra atao amin'ny facebook ohatra na amin'ny internet manahoana ny pause fisaka ve ny kibony idéal ve mipoany par rapport amin'ny alavany salama tsara ve izy miteny io raha hitanao fa manana an'ilay vatana sy fahasalamana tadiavinao le olona de arao ny teniny arao satria normal be zany efa nanany le zavatra tadiavinao arao fotsiny ny teniny de ho tonga ohatra anazy ianao zavatra tsotra kely raha misy olona kosa nefa ny manome conseil anao na atao amin'ny facebook zany na any amin'ny toerana rehetra zay misy atsika any amin'ny fiarahamonina any tena izy hoe fruit zany fruit mamy zany ohatra mahasalama zany afaka hohanina be diabe agogo 5 fruits et légumes kanefa ny ajerenao izy mbola be kiby ihany mbola be takolaka sy be atoka ihany de logika ve hoe arahanao ve ny zavatra teneniny tsy mitena hoe tsy mihinana fruit afo zay fa jereo aloha le olona miteny ny tenany ary tsy vitany ny manitsy azy amin'ny tokony ho izy de izy ve de qualifié ny me conseil anao na iza hoana iza tsy mamelana izaniza am'zany fa zavatra logika be zany raha ohatra ianao ka tsy manambola ohatra ka mba te hanampy ny fidiram-bola mety hoe fa miasa ianao mampidi-bola un certain montant fa mba te hanampy an'izay de aiza ianao ny tokony aka torohevitra moa ve any amin'ny olona efa manana hôtely anankidimy ngeza be Tantananarivo ohatra miaraka amin'ny camion dimapolo miaraka amin'ny fambolem-baharo be any ambanivohitra sa any amin'ny olona sahiran-dava any anaty trosa lava tsy hita zay mangirana amin'ny fiainana fa tsy posiposy eny tsy logika ve any amin'le voalohany ve ny tokony aka conseil ka ohatr'izay daholo zany ny logika na zavatra amin'ny fiainana zay olona efa manana an'iny aloha no antoninao de arahanao tahaka fotsiny enonao zay teny de arahanao fotsiny izy andramanao aloha de raha mety aminao arapasoa rahapatsara raha tsy mety de mitady olona hafa indray ianao ny farateny de misaotra antsika rehetra tamin'ny commentaire positif be diabe makaheranay reny tena makasitraka re tompoko ny partage koa mahafinaritra be toizy foana re raha mahasoanao sy ny mpiarabelona amintsika de partageo de sur réaction mahafinaritra be foana fa amin'izay zay mazoto manao an'le asa zay ary ny tafatafandroany be diabe mo publication efa natao amin'ny page ny vidéo isan-karazany maka fotoana kely de majerijereo fa mifameny daholo reny ary mety misy fantanina manititika anao efa voavaly any ambany any ka makahery anao mirary fahasalamana matratrara ny tanjonirina de mandra-piresaka indray